Test, 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 test. E, E, test, test. Miaraba ny fiangonana, zao tsika dia hiditra amin'ny hazakazaka masina, ka izany dia mangataka antsika angina sy hifantoka amin'izany. Ny hazakazaka masina antsika androany izany dia hita ao amin'ny marika 412, ny andiny 7:30 ka hatramin'ny 2:70. Marika 412, andiny 7:30 ka hatramin'ny 2:70. Rehefa hitantsika dia vakintsika, nefa alohan'izany aloha dia hiaraka hivavaka isika. Ry Jesosy Kristy Andriamanitra io, misaotra anao izay fa mbola tonga soma tsara eto amin'ny tempolinao masina. Misaotra anao fa nomenao hery, tanjaka, fahasalamana, ka mbola afaka anatanteraka ihany koa ny hazakazaka masina, ka apetraka feno ampelantananao izao hazakazaka masina izao mba hiapaka tsara any am-pieno ary ho voavaky soa tsara ny teninao masina. Amen. Marika 4:12 dia andiny 7:30 ka hatramin'ny 2:70. Nentina Jesosy tao an-trano misorona be i Jesosy, tonga tao avokoa ny lohandoha ampisorona sy ny loholona ary ny mpahalalana, fa i Petera kosa nanaraka an'i Jesosy teny lavidavitra teny mandrapatonga tao tokotany trano mpisorona be. Dia niara-mipetraka tamin'ireo mpiandry raraka namindry teo anilan'ny afo. Nokarohan'ireo lohandoha ampisorona sy ireo rehetra anisan'ny fitsarana ambony teo amin'ny jiosy izay mety hampangalan'i Jesosy anamelohana azy ho faty, saingy tsy nahita ry zareo. Eny, maro ireo ny hampangalangan'i Jesosy, nefa tsy mifanaraka tamin'ny fiampianganana ataony, dia nisy nitsangana ny hampangalangan'i Jesosy toy izao. Renay ilay io nanao hoe, oravako ity tempolo nataon'ny tanàn'olombelona ity, ary ao anatin'ny 3 andro
dia hanorina hafa tsy nataony tanan'olombelona aho. Fa tsy mifanaraka koa ny filazan'ireo mpiambangana dia tamin'izany azy dia nitsangana nakeo avoan'ny voro misorona be nanontany an'i Jesosy hoe Tsy mamaly akory ve ianao? Inona no hampangan'ireo anao? fa nanginy Jesosy ary tsy namaly akory dia nanontany azy indray misorona nanao hoe misorona be. Ianao ve ny Kristy, zanak'ilay Andriamanitra kalazaintsika lalandava? Ka nivalian'i Jesosy izy hoe izao no izy ary ho hitanareo ny zanak'olona miperika eo ankavanan'ilay Andriamanitra mahery ary koa tamy eo amin'ny rahony habakabaka. tamin'izay misorona be dia nandritra amin'ny fitafiany sady niteny hoe Inona indray no ilaintsika vavolombelona hiampanga? Renareo teo ny fanevantevanan'Andriamanitra, ka ahoana ianareo amin'izany? dia samy nanameloka an'i Jesosy izy rehetra ka nilaza fa mendrika ho azy no faty. Tamin'ny olona teo dia ny sasany nandrora an'i Jesosy, nanarina ny fitafiana, namely totohondry azy sady nanao taminy hoe Vinan'io hoe dia nalay mpiandry raray Jesosy ary nasinton'ireo tamimaina. Raha mbola teo ambany tao an-tokotany i Petera dia avy ny anankiray tamin'ireo vehivavy mpiasan'ny mpisorona be nahita an'i Petera namindro teo raha vehivavy ka nijery azy tsara ka nanao hoe ianao koa niaraka tamin'ilay Jesosy avy any Nazareta iny. Fa nandà Petera ka nanao hoe Sy fantatro sady tsy azoko izay lazainao. dia nivoaka ny tokotany izy ary nisy akonanena fa nahatazana an'i Petera ilay vehivavy mpiasa ka nilaza indray tamin'ny olona teo hoe anisan'ireny koa io rangahy io. Fa mbola nandà indray Petera noho ny afaka kelikely dia hoy indray ny olona teo amin'ny Petera tena anisan'ireny tokoa ianao sady Galiliana rahateo. fa niozana tsy nianiny Petera ka nanao hoe Sy fantatro izay lehilahy lazainareo izany. ary niaraka tamin'izany dia nisy akonaneny fandroana ka tsaroan'i Petera ilay tenin'i Jesosy fony izy nilaza taminy hoe Raha mbola tsy maneno indroa akory ny akoho dia andahy intelo ianao. dia nigogogo ny tomany Petera. Amen. Dia mbola hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra, aoreno ao am-ponay ny fitiavana ny teny marina vao nivakianay teo. Aoka ho ataonay fitsipiky ny fitondrantenanay izany, ka mba hiaraka hitombo amin'ny fahaizanay, ny antsara-panainay, ka hiezaka izahay hanaraka sy hankatoa ary indrindrandrindra amikitra sy fikitra aminao hatrany. Dia amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ny anaovanay izany mivavaka izany. Amen. Izay mazoto mandray anjara amin'ny hazakazaka masina dia tana nantona ny biraon'ny katekômena. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.
amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Alahady fahatelo amin'ny volana Desambra, alahady fahatelo amin'ny advento, anokafantsika ny herinandro sambatra. Ny hira amin'ny tanany firaisana no raintsika. Isika lehibe ianao tompoka miendrika ho deraina, eny misaotra anao zay satria novidinao tamin'ny ranao ka tonga zanakao. Eny ianao no mandamina ny fiainanay amin'ny mahazanakao anay, tsy nataonao zaza sary izay fa zanak'Andriamanitra, nataonao ambany kely noho ny anjely, ataonao hoana ny tsy ankalaza tsy hanome voninahitra anao, fa nataonao taranaka Abrahama zay na amin'ny finoana ny Kristy Jesosy. Koa misaotra anao zay Tompo ny amin'izany fanavotana izay mahatonga ny hanina fiainana mandrakizay, fa misaotra anao koa nefa izay amin'ny fiainana andavanandro tantaninao anay. Misy ny natory tsy ny foa intsony, misy ny tsy natratra zao andro voalohana amin'ny herinandro zao, ao ny azo ny aretina, ao ny azo ny fahalainana, ao ny azo ny sakana maro samihafa. Raha tongetra zay dia tsy ny herinay na tanjakay fa noho ny fitantananao mahasoa, noho ny famindramponao, ny arovanao anay tamin'ny loza, na ny fantatray na ny tsy fantatray. Eny misaotra anao zay Tompony amin'ny soretra nomenao anay koa, eny fanadeny ratsy ary amin'ny fijerinay satria mahasoa anay izany matoa velanao hitranga amin'ny fiainanay. Koa mianto aminao zay Tompo, amasino izao fotoana zao hoanitra kasitrahana eo masonao, ahitanay anao sy ankalazanay anao, ary indrindrandrindra nomezanao anay ny fiainana tena izy avy aminao, ny fifaliana tena izy avy aminao. Dia misaotra Tompo ny amin'ny zanakao izay nampianatra anay hivavaka manao hoe azo avelinao azo mifakapanahy izay ho manafana amin'ny ratsy, manao ny fanjakana sy ny hery, manao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Kasih pada merah.
sana tsy ampialala ny fatra ny fitiavanao karay soritoko malala ny fankasitrananao ina aterahira raio sisatra noai nauanao ray sofosifanai ufanilotanu etinaninerana ipetraka isika iaino ny sitrapon'Andriamanitra. Manana ny didiny tokony tandremantsika ny tompo ary manana fitsipika tokony arahantsika izy. Ampahana amin'izany ny Korintianina faharoa toko fahaenina manomboka amin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Korintianina faharoa toko fahaefatra Korintianina faharoa toko fahaenina manomboka amin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Hoy ny apôstôly amintsika: aza mety asiana zioga tsy antonona anareo ka manana amin'ny tsy mino, fa inona no iraisan'ny fahamarina sy ny fahotana, inona no imbonan'ny mazava sy ny maizina, inona ny fanarahan'ny Kristy sy Beliala, inona no iraisany anjarany mino sy ny tsy mino, ary inona ny kambanan'ny tempolin'Andriamanitra misampy, fa isika no tempolin'Andriamanitra velona araka nataon'Andriamanitra hoe iorona eo aminy aho sy andeha eo aminy, ary ho Andriamaniny aho ary izy kosa oloko. Koa dia mivoa aminy ianareo ka misara aminy ho Jehova. Aza manendry izay zavatra tsy madio fa izaho handray anareo, ary ho rainareo aho, ianareo zanako lahy sy zanako vavy ho Jehova tsy toa. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka lalana amin'ny Jehova, sambatra izay mitany ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Tsy natanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, ndeha isika hifona, ndeha isika nitritena anaraka izao vavaka izao. Tompo ny fikambanana amin'ny ratsy dia manimba toetra fitondram-tena tsara. Tsy tafasaraka amin'izao tontolo izao izahay, fa mitovy loko tamin'ny ratsy fanahy. Ny ray tendro tamin'ny mpanao kolikoly, mpangalatra, mamindrafo aminay, mamela ny elokay. Tia marimaritra iraisana loatra izay amin'ny fiainana, ka mifampiraharaha amin'ny devolo ny farany, mifampiraharaha amin'ny ratsy fanahy, mifaningotra amin'ny olon-dratsy ny fiainanay, mamela ny elokay, mamindrafo aminay. Betsaka tsy matateraka anay koa, na tamin'ny fiteninay na nataonay, na ny eritreretinay dia ratsy mandritra ny andro. Nampalahelo ny fanahy masina, nanafotona ny hafa, nanakona ny voninahitra aho. Abdininay ny mahazanak'Andriamanitra anay, adinonay fa taipolo ny fanahy masina izay, adinonay fa ianao Kristy no efa nandatsaka ny rahanao ny vidy anay. Koa noho ny aminao rery ihany dia mamindrafo aminay. Ciao.
ny teny somafaly fa mafa amin'ny fahotantsika ny tompo. Hoy ny soratra masina aminahy. Fa isaorana ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika izay nitahy antsika tamin'ny fitahiam-panahy rehetra avy any an-danitra, araka ny fidianana antsika tao aminy, fony tsy mbola ary ny fanirinan-jao tontolo izao, mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehana isika. Izany Kristy izany no ananantsika fanavotana amin'ny ramy, dia famelana ny fahadisoantsika. Noho izany ry havana dia voavela sy voafafa avokoa ny fahotanareo ny amin'ny anaran'i Kristy Tompo, samy amideran'ny Tompo ianareo. Voninahitra ny amin'ny avo indrindra, ho an'Andriamanitra. Petraka amin'ny fifaliana isika noho izany famelan-keloka ny raisitsika izany, iomina amin'ny liturjia ny tenin'Andriamanitra isika amin'ny hira voalahatra, hira fanampin'ny 470. tonga eo amin'ny 10 minitra ny sekolela antsika riavany ko mangataka ny ankizy sy ny tanora mba hitsangana. Iary vavaka tsika velosarana anao zay ry Andriamanitra ray zanaka fanamasino noho ny fitiavanao anay tonga eo amin'ny fotoanany 10 minitra ny sekolelady izahay. Izany dia fotoana manokana ifampiresahanao amin'ny ankizy sy ny tanora ihany koa. Jesosy Kristy io mangataka amin'ny fananao masina izahay hanokatra amin'ny fo sy ny saina sy ny fanahy ahafahanay mitahiry ny teninao sy ny hafatrao amin'izany.
dia ho voninahitry ny anaranao rery ihany nyzao fotoana sao. Amen. Mbola tsy mipetraka fa andesika avantsika ny salamo 100. Salamo 100 dia ny 95 ihany no andeha hiarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra. Ny 97 aoko fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandriny. Amen. Mahazo toerana ary aza mbola kombina le baiboly a. Raha le 97 no akatsika ny afatritsika androany, isa olony no Andriamanitsika, isa ka rehefa Jehovah no Andriamanitra dia inona zany tsika? Olony anazy tsika. Ka raha izy no Andriamanitra, isika olony, dia tokony anaraka ny sitrapontsika zany satria tsika an'Andriamanitra. Sa tsy zany? Eny azy. Ao nge ataontsika ity tantara kely ity atakaratsika misimisy izay tiana holazaina. Efa akaiky ny fotoanan'ny fankalazana ny Krismasy dia tao amin'ny ankonana anankiray mananjanaka 3 izy dia niaraka tamin'ny dada sy neniny ilay ankizy andeha hividy kilalao. Inona nendry le vavy matoa ataontsika hoe nivo. Ny Barbie ny tiako dia mividiana ny Barbie. Inona neny lary sedra? Ny téléguidé kely tomobile dia mividiana le izy. Ary neny le faravavy inona? Mbola zazakely zany kalapeta dia ny azy mbola le korintsana kely. Eny ary dia nohon'izay tonga tany an-trano samy falifaly daholo. Dia ozy izy neniny hoe aza mbola misy mampiasa an'io aloha fa reto kilalao reto dia misy taratasy ato anatiny hijerevantsika ny fomba fampiasana azy. Satria nisy namorona ity kilalao ity dia izy ihany mahafantatra hoe ohatr'izao no namorona ko an'ity dia ohatr'izao ny fampiasana azy. Eny ary nandeha aloha neninivo. Zaho ty saribakolo Barbie ity sady mihira ny mandeha izy, fa zao kosa tsy azo atao ao anaty rano izy azondriva zany ye avy indray Laila isedra io ity tomobile ity ity zavatra ity nikitiana rehefa tiana androso, rehefa tiana emotra na tiana hajanona voaray. Le kely moa zany tsy ananovany azy le kiritsana kely. Rehefa nandeha samy lalaony azy, inona ny zavatra nisy? Kalanivo kely. Mafana be ny andro zany. Ary tena mafantsika zao inona ny nataony? Nalainy Barbie nampandrony. Nefa vao eo izy nafarana aza mpandrona tsy tia rano i Barbie fa tonga dia simba izy. Tsy afaka miteny intsony izy manjary tsy afaka mamindry izy fa ny any sisa dia le saribakolo vonganiny fotsiny sisa lalalaoviny. Eo le tantara. Dia lehilahy kely nanaraka tsara ny afatra nitenen'ny ray aman-dreniny no lay taratasy hita tao anatin'le boaty kely ohatr'izao ny fampiasana azy dia afaka ny lalao foana izy. Mipitrapitra sisy nivo fa Barbie tsy miteny ny azy tsy mandeva dia ny lalaovina teo fotsiny. Inona ny tiana tongavana? Andriamanitra nanao antsika ary azy isika. Tsika sao dia mieritreritra mahafantatra ny tenantsika sy ny tokony hampiasana ny tenantsika.
fa tonga eny an-tanantsika ny soratra masina ao anaty baiboly. Zao ny fanentanana mazotoa mianatra sekoly sy mandinika soratra masina, fa sao dia tsy haintsika le mampiasa ny tenantsika ka lasa sady tsy teny intsony no tsy mandeha fa maty ohatra ny bariby. Voaray ve zay ry zandry malala ry zanaka isany? Zay mazoto mianatra soratra masina dia ampiarina amin'ny fiainana ireny soratra masina hita aty amin'ny sekoly alahady ireny fa sao dia simba ary mety ho faty isika raha tsy mahay mampiatra izany soratra masina izany. Teo an'Andriamanitra rery ny voninahitra, mbola hiary vavaka tsika. Mbola velom-pisaorana anao izahay Andriamanitra, fa tena tianao izahay olonao, zanakao hiaina ny fiadanana araka ny nanaovanao anay. Ianao tokoa no Andriamanitray, ka dia indreto izahay manolo tenao anao, vonina hianatra soratra masina mandrakariva ary hampiatra izany, fa sao dia mifanohitra amin'ny nanaovanao anay ny zavatra vitanay, ka dia faty no hita mandehandeha sisa. Dia misaotra noho ny fotoana nomenao anay anio dia raha sitraka ao amin'ny herindray izahay mbola vonina hiaino anao amin'ny alalan'ny 10 minitra ny sekoly alahady, amin'ny anaran'i Jesosy nanaovany amin'ny vavakay. Amen. Aminareo aneny Tompo, tonga ny fotoana izay hamakiantsika ny teny avy amin'ny soratra masina. Ny vaky teny voalohany dia hitantsika ao amin'ny Samuela 2:20, 7:7 ka hatramin'ny 1:50. Ny anaran'i Jesosy. Velona Jehovah isaorana ny vatolamo, asandratra ny Andriamanitra ny vatolamo famonjena ahy, dia Andriamanitra izay manao ny famaliana ho ahy ka mampanaiky ny firenena ahy, dia ilay mitondra ahy ho afaka amin'ny fahavalo, eny manandatra aho amboniny izay mitsangana nohitra ahy ianao, ary mamonjy ahy ny amin'ny olon-dozabe. Koa izany no hiderako anao eny amin'ny fireneny samihafa Jehovah, sy ankalazako ny anaranao, manao famonjen-dehibe ho an'ny mpanjaka voatendriny izy, ary mamindra fony amin'ny voaosiny, dia amin'ny Davida sy ny taranany mandrakizay. Romanina 5:10, raisiny any amin'ny 7 ka hatsahatra amin'ny 12. Romanina 5:10, ny 7 ka hatramin'ny 12. Rehefa hita dia izao mamaky azy amin'ny anaran'i Jesosy. Koa mifandraisa ianareo tahaka ny nandraisan'ny Kristy ianareo koa ho voninahitr'Andriamanitra. Fa lazaiko fa Kristy efa tonga mpanompon'ny voafora noho ny famarinan'Andriamanitra ahatoy ny teny fikasana tamin'ny razana, mba hankalazany jentilisan'Andriamanitra koa noho ny famindram-po araka ny voasoratra hoe: izany no hiderako anao any amin'ny jentilisa, sy hankalazako ny anaranao. Ary hoy koa izy: miravoravory jentilisa mba amin'ny olony, ary koa miderahany Jehovah ary jentilisa rehetra, ary aonka hankalaza azy ny firenena rehetra. Ary hoy koa Isaia: hisy solofony Jese, dia izay hitsangana hanapaka ny jentilisa, izy no hitokin'ny jentilisa. Eo am-pitsanganana no maketsika ny filazantsara amin'ny Mateo. Mateo 5:10, 17 hatramin'ny 19. Mateo 5:10 tomboka amin'ny 17 hatramin'ny 19.
ianareo ny fanasany tany fa raha ny fanasana ny tonga matsatso inona indray no asira azy tsy misy heriny anaovana na inona na inona intsony izy fa arina any ivelany ka ho hitsahan'ny olona ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao tsy azo afenina izay tanàna miorina eny atapitendrombohitra ary koa tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy ao ambany vata famarana fa apetrany eo amin'ny fitoeran-jiro ka dia mazava amin'izay rehetra ao an-trano izany ao koa zava imason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba hahitany ny asa soa nataonareo ka ankalazan'ny rainareo izay any an-danitra ray masina manamasinana ny fahamarinana teninao ny fahamarinana vavaka isika ry raina izay nandanitra masina indrindro misaotra anao zay no ny alabe ny fitiavanao anay ka mbola afaka namaky sy nandre ny teninao ary tsy hay aminay ary mifananao masina ka mba ho velona sainao anatinay zany teninao zany anana ny fanatanana ny famonjena avy aminao mangataka aminao koa zay ry tompo ny androtsanao mifananao masina ampanomponao zay efa natsonao hiary asa aminao ka ianao le tompony tenany eny iaraka aminy hanambara aminay zay tena vodatin'ny afatry ny teninao ka mba ho latsapaka ny ampony tsiray avany zany afatry ny teninao zany ka njary voatsara atonga anao tena pimo marina ka azo ny fanjakany lanitra ny tenenina ary tompo vonina iany sy andray ary anana tanteraka zany afatry ny teninao zany zay mpanomponao amen. Aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana ny filazatsara ny araka ny Matio dia mirafitra amina lahateny 5 lehibe tsy mandeha ho azy akory ny nanoratany mpanoratra an'io fa misy lahateny 5 ao momba ny fanjakan'ny lanitra zay mahatonga ny Matio antsoina hoe filazantsara ny fanjakan'ny lanitra jerentsika tsirairay ireo lahateny anaky 5 ireo ny fahamaranana an'ireo dia mitovy rehefa vitan'i Jesosy izany teny izany izay nahafantarina hoe vitany lahateny iray dia misy lahateny 2, 3, 4, 5 ny lahateny voalohany dia lahateny amin'ny toko 5 hatramin'ny 7 toko 5, 9, 7 rehefa mijery nareo amin'ny toko 7 andininy fahelin'ny 7 dia misy teny famaranana anao manao hoe ary noho efa vitan'i Jesosy izaho miteny izany zay zany le teny famaranana ny lahateny voalohany atao hoe toriteny tarian-tenibohatra zay ny anaran'le lahateny voalohany ny lahateny faharoa dia hitanao amin'ny toko 10 milaza ny fanirahana hitoriny fanjakan'ny lanitra ahoana ny atao rehefa mitory anatin'ny fanjakan'ny lanitra zany fanirahana ny mpianatra io lahateny io hitantsika fa toko 10 manontolo io misy an'le izy rehefa marana izy ary ambany ary amin'ny toko 112 dia miteny izy hoe rehefa vita amin'i Jesosy
namdidiny ny mpianany 12 lahy verina foana le hoe lefa vita amin'ny Jesosy. Zay ny lahateny faharoa. Ny lahateny fahatelo amin'ny toko 7:70 milaza ny fanoharana 7 momba ny fanjakan'ny lanitra, les 7 paraboles des royaumes de Dieu. Io zany fanoharana momba ny fanjakan'ny lanitra 7 no isany, toko 7:70 no misy an'io. Ary amin'ny andininy faraparina amin'ny 3:50 ary ahitanao ny teny famaranana mitovy amin'ny teo ihany hoe rehefa vitan'i Jesosy reo fanoharana reo. Mitovy ihany ny famaranana azy. Zay zany no marika literatiora milaza fa lahatenina rafitra ireo. Zay ny lahateny fahatelo. Ny lahateny fahaefatra amin'ny toko 9:20 milaza ny fiarahamonina ao anatin'ny fanjakan'ny lanitra. Milaza ny fiarahamonina, ny fatafitohinana, milaza ny fifanajana, ny fampitondrana, famelan-keloka. Toko 9:20 no misy an'io lahateny fahaefatra. Ary rehefa marana azy izy ary amin'ny toko 7:20 ary ahitana hoe rehefa vitan'i Jesosy za miteny zany. Ny lahateny fahadimy farany dia lahateny apokaliptika, toko 7:20 sy ny 5:20 milaza ny amin'ny faravan'i Jerusalema ny faharandro ary ny fiavian'i Kristy. Izy amin'ny lahateny 5 farany. Toko 7:20 mitohy amin'ny toko 10:20 fanoharana amin'ny Virgine 10 ny amin'ny talenta sy ny sisa. Dia rehefa mifarana izy io ary amin'ny toko 9:20 ary dia hitanao le teny famaranana manao hoe ary rehefa vitan'i Jesosy za miteny rehetra izany. Zay vao za miteny rehetra izany. Io filazantsarany Matio zany dia mifototra ao anatin'ny lahateny 5 momba ny fanjakan'ny lanitra ka anelakelaky re dia nasiany tantara. Zay zany firafitra io filazantsarany Matio io. Maninona moa tsy le mifandingana kely le toko kaza dinona fa nareo sy fala sy telo mahalala an'izany fa ny baiboly voalohany dia tsy nisy toko sy andininy fa ny toko sy andininy dia napetraka taty afara. Zay mahatonga ny famaranana azy indraindray misaoty ary amin'ny any toko manaraka na hitanao ny famaranana. Efa zavatra taty arina ny toko sy andininy fa tsy niara-teraka tamin'ny baiboly akoriny. Fa arivo taona ny elanelan'le texte sy le andininy tena amin'izany fa zavatra mifalavitra be ireo. Ka le nivakina tamintsika temo lahateny fahafirmo, lahateny voalohany. Lahateny voalohany le nivakina tamintsika teo momba ny fanasina sy ny fahazavana. Maninona io lahateny voalohany io mbola mizara 5 koa io. Ary zay ny fomba fanoratry Matio mizara 5 koa io. Ka ny tapany voalohany amin'io ny misy ny perikopantsika mizara 5 koa io. Ny tapany voalohany momba ny fahasambara andininy voalohany hatramin'ny 9:20. Dia ny tapany manaraka momba ny lalàna dia mbola misy hafa koa zany fa tsy resantsika androany zany. Fa lahateny voalohany amin'ny tapany voalohantsika. Ny fandraisan'io dia tsotra kely. Sambatra mandeha aloha, makarisma na makario ilazana azy. Heureux izy amin'ny teny frantsay, blessed izy ny teny anglisy. Io natao hoe makarisme na makario na les bénédictions. Dia io zany omena fahasambarana amin'ny olona. Dia lasa fanasina sy fahazavana mba hankalazana n'Andriamanitra. Zay ny famotinana an'io. Hitanareo fa misy sambatra marobe eo dia avao izy miteny hoe ianareo ny fanasin'ny tany rehefa mahazo ny fahasambarana io. Ianareo ny fahazavany. Dia amin'ny andininy fahaenina amin'ny tapany farany misy hoe ka hankalaza amin'ny ray anareo izay anan-danitra. Zany hoe omena fahasambarana amin'ny olona mba ho fanasina sy fahazavana dia hankalaza n'Andriamanitra ny olona rehetra. Zay midika an'io. Raha mifamadihana avy aty aoriana na rétro na récurrence ozy nareo dia ny dikan'izay indray dia hoe mba hankalazan'Andriamanitra dia tsy maintsy ho fanasina sy fahazavana isika
satria efa nomena inona fahasambarana ho an'izay mahatadidy le fizy mitsombadika zany zay ny filahatra io ka le resahana eto zany a dia hoe kristianina mankalaza n'Andriamanitra tsy resaka le fahasambarantsika fa resaka le hoe fankalazana n'Andriamanitra dia amin'ny alalan'ny mahafanasina sy fahazavanantsika dia zavatra roa ihany ny resahantsika rehefa te hankalaza n'Andriamanitra ny kristiana dia mankalaza n'Andriamanitra amin'ny fitondram-tenanao aloha amin'ny fitondram-tenanao zay le hoe fanasina amin'ny mahasiranao vakitsika ny andinin'ny 7:70 ahoana ho sisy ianareno fanasiny tany fa raha ny fanasina ny tonga mahatsatso inona indray no ahasira azy tsy misy enina anaovana inona intsony izy fa harinany velany ka ho tsaminy tamin'ny andro ny vanim-potoana tranainy na ny antikité dia ny sira sy ny masoandro dia fanomezan'Andriamanitra misy maromaro izy aoko ny afo fa sira sy masoandro dia fanomezan'Andriamanitra ary tsy azo soloana izy zay ny mampiavaka tamin'ny fiheverana ary mandrika ankehitriny mbola marina zany fiheverana zany ka raha miteny Jesosy amin'ny mpianatra hoe ianareo sira amin'ny tany fanasin'ny tany dia manambara zavatra mahafaoka be na universel tsy eto ihany tsy etam-piangonana ihany fa hatraizatraiza ary inona moa ny ilana ny sira na ny fanasina ny fiheverana voalohany dia pureté na pureté incorruptible ny voalohany any sira tamin-jareo dia izy ny fotsy tsy mifangaro amin'ny ninona ny sira fa zay zavatra latsaka ao dia miavaka satria izy fotsy izy milaza fahadiovana tsy fifangaroana miavaka ary zay le fitondran-tena tadiavina amintsika miavaka madio masina zay le atao hoe masina zay le atao hoe masina dia voatokana madio voasaraka zay zany a ny zavatra voalohany raha miteny hoe fanasina na ny sira ny zavatra faharoa dia ny fitehirizana sy ny fiarovana ary ny faharitana asiana sira ny trondro nataka an'izany a trondro maina dia mateza asiana sira amin'ny hena sy ny taka an'izany a asiana sira isy karazana marobe ny fanaovana sira fa hatramin'ny anana rahainy asiana sira dia mateza zao tsy dia misy olona manao an'izany fa tamin'izay mbola kely dia asiana sira reny le anana petsay reny sy ny sisa sira kely a dia aprimina dia mateza be izy le resaka fitehirizana zay zany a ny faharoa hoe ianao ve mitahiry ny olona ho amin'ny fahatsarana mampaharitra amin'ny olona ka mahatonga azy tsy olo sa ianao no mitondra fahalovana ianao no mitondra kolokolo ianao mitondra hamemboana amin'ny fiarahamonina manomboka amin'ny sampanao ianao no mpanakorotana ianao no mpanao kilankilao ao ianao no mpanitsindry ao hitady sipanao alenao ao dia misolo sipisa-taona jaminy ho alenao ao tsy ho sirana oviana oviana ianao tsy ho fanasina ny fahatelo amin'ny sira amin'ny fanasina dia izy mitondra tsiro izy ao nefa nifady sira zamina ndra manangatany ny mampiavaka ny olona mifady sira inona foana no tiany hohanina sira satria tsy misy mahasolo ny sira dia inona moa le fanarindimo sy na citron tsy zay moa natataka an'izany rehefa tratra le izy any ka rehefa mifady sira ny olona akaikinao dia ny zavatra ataonao dia manafina an'le sira tsy mahendry mihitsy le mifady sira amin'nytaniny olona efa nifady sira indrindra fa bebe taona dia ianao mieritreritra bebe taona ty dada bebe zava tsy hitanao izy dia aiza le asiny sira io re tsy misy mahasolo ny sira ary zay le hoe fanomezana ianao ve manome tsiro ny fiainana ao amin'ny ray aman-dreninao ao amin'ny sampana misy anao amin'ny fikambananao amin'ny toeram-piasanao sa ianao mitondra faharavana mitondra ngidy mpiainana amin'ny manodidina anao ianao ny fisinao dia manimba olona ary zay le hoe mankalazana Andriamanitra amin'ny fitondram-tenanao ny manahirina dia zao raha ny
fanasina ny tonga matsatso. Le matsatso amin'ny teny grika dia lasa-dala, moray ozy izy lasa-dala. Raha misira ny lasa-dala, mifandray amintsika mihitsy, diran'izay matsatso. Raha sira ny lasa-dala ozy izy, inona no ataonao ampisira azy? Ary izay mahatonga ny sira zany ny zavatra unika ozy nareo mitokana mantamy. Satria raha manana sira ray bocal ianao ka matsatso izy, inona ny entinao anamasina azy? Sorona tantely ve izy dia masina? Inona no atao? Ndratrahana vetsinina be izy? Sa asina citron? Tsy misy zavatra afaka mamerina ny fahamasinany sira. Ary zay mahafa azy. Ary zay teny, ary izy teny mahery zany teny hoe inona indray no ahasira azy, inona ny entinao anamasinana azy? Tsisy azo atao intsony. Fa atao inona ozy izy? Arina ny velany. Tsy hoe tehiriziko ity dia mandray manjary elaela dia mbola hivadika rehefa miala zay mahatonga azy hoe zay mampitonga ny Kristy mampitandrina antsika hoe raha ny sira mitonga matsatso tsy afaka verina tsony, tsy misy zavatra hafa azo atao. Zay mahafa ny sira. Raha ianao mifady siramamy mety mbola afaka mihinana voankazo, sa tsy zay? Mbola misy mamimamy anatiny eo zany sy ny takan'izany. Fa raha ny sira ny matsatso tsy misy azonao solo azo intsony, na inona dimirirana azy ianao. Hebreo 9:9. Ny 9:4 hatramin'ny 9. Hebreo 9:4 hatramin'ny 9. Ankavanana akaiky ny apokalipsy ihany ny Hebreo 9:4 hatramin'ny 9. Vakitsika fa izay efa noazavaina indray mandeha sady efa nanandrina ny fanomezana avy an'Andriamanitra sy efa nandray ny fanahy-masina ka efa nanandrina ny teny tsara n'Andriamanitra sy ny herin'ny fiainana ho avy nefa ny hemotra dia tsy azo apaozina indray amin'ny fibebahana satria manombo ny zanak'Andriamanitra indray minazy fijaliana ka manao azo fahamenarana. Misy karazan-javatra anankiroa tsy afaka miverina, irréversible ho izy nareo: ny fanahy-masina sy ny fahafatesan'i Jesosy. Maty ny ray mandeha ihany Jesosy, tsy azonao vonona piripiri izy hoe vonoko indray ianao fa za zany mila hiverina hibebaka. Ny fanahy-masina rehefa mandeha dia tsy miverina. Zao ny tandremo tsara. Ninona ataonao fanahy-masina tsy miala aminao. Fa ny ataony dia malahelo izy, makasisina izy, mipirina izy. Fa ny fanahy-masina tsy miala aminao mihitsy. Ny fanahy-masina zay mahatonga ny olona 20 taona tsy nivavahana gaga ianao fa miverina am-piangonana ho azy izy. Satria ny fanahy-masina tsy niala taminy. Ny antony tsy ialan'ny fanahy-masina aminao dia tsotra kely. Raha mandeha izy dia tsy maninona, tsy miverina intsony. Tabidio zay. Ny fanahy-masina rehefa miala dia tsy miverina. Tabidio tsara zany ho anareo zay atokana indray ny fanahy-masina. Tsy miverina izy raha vao miala. Fa matoa ianao tafaverina io tsy miala izy. Tandremo tsara zay ary tazomo tsara zany teniko zany. Ny fanahy-masina rehefa miala tsy miverina. Fa na tsy mandeha am-piangonana ary olona io izy nefa vita batisa tsy miala amin'ny fanahy-masina. Ny antony tsy iala aminy dia tsotra. Satria manina hoy isika? Rehefa miala izy tsy miverina. Mahazo famelan-keloka daholo izy rehetra teny ratsy ny zanak'olona. Fa zay miteny ratsy ny fanahy-masina dia tsy mahazo famelan-keloka mandraka. Zay ny dikan'izany ny fanahy-masina rehefa mandeha dia tsy miverina. Tahaka le sira teo satria izy ny mpanahy-masina. Rehefa matsatso io tsisy zavatra azonao atao fa sira ihany ny sira. Ka tandremo ihany. Manomeza voninahitr'Andriamanitra amin'ny fitonantenanao dia ny mbola ataon'Andriamanitra fanasy ny tany ianao. Manomboka amin'ny tokantranonao, sampana misy ianao, firenenao, mankalazan'Andriamanitra ao anatin'izao. Izay le hoe kristianina mankalaza n'Andriamanitra amin'ny fitondrantena tahaka ny fanasina na ny sira.
fa ny faharoa dia inona moa ny faharoa ianareo no inona kosa izy fahazavana zao tontolo zao zay le faharoa fahazavana ino latsika ny fahazavana moa zany angovo hafanana dia hazavana fiainana ianareo ny fahazavana zao tontolo zao tovy amin'le tany any izao tontolo zao mihitsy ozy izy ary ianareo ozy izy a rehefa fahazavana dia tsy takona feno tsy misy fahazavana feno tahaka ny tanàna miorona tamin'nytenibohitra mahatonga an'io manko a misy zavatra telo mifanongo amin'ny teolojian'ny testamenta taloha ziony any ao anaran'ny tenibohitra hipetrahany orena amin'ny tanànany Jerusalema ary ambonin'ny Jerusalema mitoerana faritra ambony amin'io a no misy ny tempoly ka raha vao mitazana ny Jerusalema any tazana anao dia tazanao ny tenibohitra ziona tazanao koa Jerusalema tazanao ny tempoly tsy aza fenina amin'ny tanàna ny orona amin'ny tapitenibohitra nataon'Andriamanitra ho avo ianao tsy loha tsy rambo ny fahaloha amin'ny fiainana mba ho taza amin'ny olona tsy fireriana akory zany fa Andriamanitra mametraka anao mitoerana tsirairay avy ka tandremo fa ny azo avo alandrivotra zay miringiringy ka tandremo tsara fa napetraka Andriamanitra amin'io ianao mba ho taza amin'ny olona ary zay le hoe ny asanao mba ho hita amin'ny olona tsy misy olona mandrehitra jiro izy ka mametraka azy ao ambany vata tahaka ny hoe dabo famaram-bary fa apetrana ambonin'ny fanaovan-jiro ny jiosy zany a apetraka anatin'ny fanaovan-jiro ohatran'izy ao fanaovan-jiro dia apetraka ambonin'ny ohatran'ny ampola io zany a ny jiro misy tokana misy 3 rantsana arakaraka ny fianakaviana misy 9 rantsana 7 rantsana 20 zay ny jirony jiosy ka rehefa metraka jiro anao zany ianao apetraka ambonin'ny tsirairay izy afaka misaraka zany le vatany sy le tena misy an'le jiro ka le vatany natao hoe fanaovan-jiro le jiro no apetraka amboniny tahaka ny mametraka labosi zany dia izay le tenen'i Jesosy hoe tsy azo atakonana fa mazava amin'izay rehetra ho atramo raha miresaka trano koa ny kolotsaina tranainy tsy mitovy amintsika atao hoe maison ny atao hoe maison zany amin'zareo a dia anare mianakavy mety misy dadabe bebe hatramin'ny mpanampy hatramin'ny andevony hatramin'ny vahiny ao aminy zay natao hoe trano amin'zareo raha hôtely io hatramin'ny olona mivahiny amin'ny hôtely ao mbola anatin'ny fahefanao zay natao hoe trano amin'zareo midika zany hoe le fahazavana dia natao miampita amin'ny olona rehetra fa tsy natao afenipenina ahoana ozy amin'ny 9:40 vakitsika okazava eo mason'olona toy zany koa ny fahazavanareo mba hita amin'ny asa ataonareo mba hankalaza amin'ny rainareo zay nandalo okazava mason'ny olona ny fahazavanareo mba ho hita ny asa tsara miaraka amin'ny mazava tadio fa ny olona kehitriny koa aza miteny hoe asany maizina fa misy asa mazava fa ratsy etsy rehefa mankany vato zay rehefa mandeha mivavaka maraina misy mahafantatra nareo le mitoerana io toerana io rond-point dia misy polisy eo dia le polisy io zany amaka an'le fandehany amin'ny mazava tsara zay le zay koa hoe tsy asa rehetra atao amin'ny mazava ny tsara ary tsy miafinafina mihitsy izy isaky ny andeha vavaka zay mahita azy foana makaradalàna hitanao mihitsy hoe 5 000 io na 5 000 hita mazava izy sy menatra izy makany io ary akamy daholy a rehefa bus ary efa fantatra ka zay mahatonga amin'ny tena asa mazava sady asa tsara ny olona ohatry amin'izao fotoana tsy menatra mangalana tsy menatra mamono olona tsy menana mivadika amin'ny mazava efa tsy dia fiteny tsony ny asany maizina fa tsy amin'ny maizina tsony ny olona manao asa ratsy amin'izao zay mahatonga azy miteny hoe okazava mason'ny olona toy zany ny fahazavanareo ahita amin'ny asa soa ataonareo fa amin'ny olona zany amin'izao zany a na ny mpitsara na ny tsaraina samy manao asa ratsy amin'ny mazava na ny mpitondra na ny entina na ny mpahay lalàna na ny mianatra lalàna na ny mpitsabo na ny tsabony azo toizina be dia be
Zany ny fomban'ny olona ankehitriny manao asa ratsy amin'ny mazava ka tsy zany nanirahana anao fa asa mazava ao anatin'ny mazava. Amin'izay ankalazain'ny olona izy Andriamanitra izay tsy hita amin'ny olona, mahita ny fahazavanao izy, mahita ny asanao izy dia Andriamanitra no ankalazainy. Zay mahatonga antsika miteny tarehy voalohany hoe omen'Andriamanitra fahasambarana isika mba ho lasa fanasina sy fahazavana dia ankalazain'ny olona Andriamanitra. Zay ilay ifandraisana teo. Zay ilay ifandraisana teo. Ary zay nitsapan'i Davida tamin'ny Samuela faharoa teo hoe zaho izy Davida nasonitr'Andriamanitra mba hanao fahazavana ho an'ny jentilisa. Mpiandondro kely a sisy dika amin'ny tary nasanitr'Andriamanitra, lasa miaramila, lasa manamboninahitra, lasa lehibeny miaramila, lasa avinanton'ny mpanjaka, lasa mpanjaka. Ary nahy Jesosy ary atsao hoe zanaky Davida. Ary za mitadiavin'Andriamanitra aminao amin'ny zavatra rehetra. Mankalaza n'Andriamanitra amin'ny fitondran-tenanao sy amin'ny asa tsara ataonao. Fianarana ny fiainana zany ary ny tany ozy izy. Fanasy ny tany ozy izy tsy mijanona eto ihany, tsy hidina eto am-piangonana ihany za asa tsara zany, fa manaraka anao amin'ny toeram-piasanao, amin'ny lehibenao, amin'izay rehetra mitanao dia fanasy ny ainao, mitondra tsiro, ny fisianao amin'ny fiarahamonina. Inona ny fisianao amin'ny fiarahamonina? Ny antom-pisianao amin'ny fiarahamonina fa antom-pisianao amin'ny sampana io inona? Hitondra faharatsiana, fahamemboana ao anatinao ve ianao? Sa hitondra fahamasinana ao, hitondra fahazavana ao, anontanian'ny tompo tsirairay avy ianao. Sao dia efa maty le jiro aminao ao ary matsatso le sira ka tsy azo avaozana intsony fa lany andro mankaty amin'ny fiangonana fa efa olona ny lavon'ny tompo, efa nilaozan'ny fanahy masina. Laoza misy anay izany. Fa zany nametraha amin'ny tompo. Toerana tahaka izany no tian'ny tompo ametrahana antsika. Ary ny tany mantolo miandrandra antsika. Mba tsy anontanian'ny olona hoe be fiangonana na aminareo kristianina fa mahantra fahadiranova larina fahafirmo. Dia mamaly an'ilay olona hoe misy mivavaka ary io. Dia efa gistro ka raha tsisy mivavaka io mankaiza. Mba netretinareo raha tsisy mpivavaka teto dia aiza ny laharantsika? Hors liste mihitsy sy atao anaty laharana mihitsy. Satria misy firenena aty ambony tany tsy isaina, aza mieritreritrareo 125 ny firenena aty ambony tany a, misy karazana firenena aty ambony tany tsy isaina Banque mondiale. Nareo manao géopolitika, manao mianatra géographie mahalala tsara an'izany, fa misy firenena aty ambony tany mbola tsy anatin'ilay isaina io, fa tsy 125 zany fotsiny na 200 ny firenena aty ambony tany fa maro. Ka itsika rehefa kelikely eo raha soa ihany fa misy atsika ho fanasiny fahazavana, rehefa kelikely eo zany tsika anatin'le tsy isaina intsony. Ny compte tsisy zany Madagasikara zany a, raha tsy mihezika anao fanasina tsy fahazavana. Fa aza mirere tsika manko malagasy manko a, na efa gisitra be mbola tsokoda dabe lahy, tsy manaiky fa rambona ry mbola miteny hoe ny afrikanina, ianao fa nidepase ny afrikanina lavitra be, mbola tsy manaiky gisitra ihany, mba tsy manaiky gisitra amin'ny zavatra tsara, tsy zavatra ratsy. Izay ny ila amin'ny tompo anao ho fanasina sy fahazavana. Raha ny kristianina tsirairay manana an'izany, firy ny kristianina eto Madagasikara. Ary zay nefa ny mampalahelo anatin'ilay izy hoe le kristianina koa zany manamaizina. Nefa maizina mbola amezininy koa. Dia manahirina zany mitady kristianina zany amin'izao hoe kristianina tena izy. Tahaka ny mila hitondrana jiro amin'ny andro atoandro hitadiavana kristianina tena kristianina. Manahirana zany. Manahirana. Fa ny ankamaroan'ny kristianina dia tsy fanasina mihitsy ary tsy fahazavana mihitsy amin'ny toerana misy azy sisy. Fa manahirana na mandamina azy, na mandamina ny tokantrano, na mandamina azy amin'ny sampana ny zavatra heninao dia manakorotana foana no ataonao anatiny eo. Fa toy ny olona tony ve tsy mahay mipetraka mihitsy izy ny eritreritra. Miandro roanao amin'ny sampanao tsy mba miova, mandava taona antomola anatin'ny sampanao ny sasany. Sisan'izany moa ty moa tsisy moa. Fa manahirana ny mieritreritra antsika indraindray, tena manahirana. Hoe inona ihany no ataony io? Tsy aleo izy miala ao anatinao fa inona? Tsy mba mitaona zavatra anao zavatra tsara ao anatin'ny sambana. Tsy partisan mihitsy raha boazay izy. Fa manahirana mieritreritra ao izany. Fa tsy zany ny toerana metra amin'ny tompo anao.
fa ho fanasin'ny tany sy ho fahazavany zao tontolo zao. Meteza mandrakariva raha mitompo amin'izany dia ankalazain'Andriamanitra eo amin'ny firenena rehetra. Amen. Manoloanan'izany afatra izay nampitondrain'Andriamanitra ny mpanompony dia andeha isika hivavaka. Misaotra anao izay Andriamanitra rainay, misaotra anao izay satria mbola tsy tapaky ny miteny aminay ianao, mbola tsy tapaky ny manome afatra ho anay ianao, ary mbola tsy tapaky ny mampitondra ny mpanomponao maro manome afatra anatra indrindra mba ho ankalazaina ny anaranao Andriamanitra. Nampianatra anay ianao mba ho fanasina amin'ny toerana rehetra izay alena naiza naiza, mba ho madio, mba ho voatokana, ho masina, mba ho fitehirizana, mba hitahiry anana fitehirizana fahatsarana, mba hitondra fahatsarana amin'ny hafa, mba hanome tsiro ny fiainana. Kanefa tsy izany no ataonay fa mbola mifanohatra amin'izany, na dia mahafantatra izahay fa tokony anao an'izany fanasina ary tokony iseho amin'ny mahafanasina ny tany anay izany. Mamindrafo aminay mamelany elokay, diovy izahay. Nanambara taminay koa ianao Andriamanitra ny amin'ny tokony fahazavana zao tontolo zao izay mba ho fahazavana, mba ho jiro amin'ny toerana alehanay, mba hanazava ny olona rehetra, natao ampita amin'ny olona rehetra fa tsy afenina ny fahazavana avy aminao, ary tokony aneo asa mazava sady asa tsara izahay. Eo ihany koa ny mba tokony anao fahazavana amin'ny olona rehetra naiza naiza, mba hatonga ny fankalazana anao Andriamanitra amin'ny firenena rehetra. Kanefa tsy manao an'izany izahay, na dia mandeha mivavaka, na dia mitony tena ho kristianina, kanefa tsy maneho an'izany fahazavana, tsy maneho an'izany fanasina sy fahazavana izany izay. Ka mamindrafo aminay mamelany elokay, ngataka aminao izay amin'ireo mpanomponao izay tsy salama. Ianao Andriamanitra no angatany anasitrana ny fery, ny aretina rehetra, misy ireo izay niditra hopitaly, dia ianao Andriamanitra no angatany anasitrana n'izy ireny ary karakara, ary hanome hera ny mpikarakara tsirairay avy. Misy mikasa ho atokana ho mpandray amin'ny taona vaovao, ianao Andriamanitra no ampitombo ny fifandraisana eo aminao sy Andriamanitra sy izy. Koa mangataka koa izay ho an'ireo izay na tsara anao rakom-pisaorana, ianao Andriamanitra ny efa naneho ny fahazavana mba hankalazahany ianao amin'ny firenena sy amin'ny olona manodidina rehetra, no angatanay omba anazy hatrany mba hiseho amin'ny fahazavana ary hiseho amin'ny fahamasinana ho anazy ho amin'ny fiainana rehetra. Ho an'Andriamanitra izany vavaka izany, ary amin'ny aran'i Jesosy Kristy Tompo reriana anaovana izany. Amen. Aoka hitsangana ny fiangonana hiaraka anaiky sy anambara ny fanekem-pinoana kristianina
izay raisan'ny fiangonana maneran'izao tontolo izao ny fanekempinoana apôstôlika manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy to mpanao lanitra sy ny tany aho ary mino an Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Vertsy ny tsara nanapaka Ponty Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana maty ka naleviny nidina tany amin'ny fiainantsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra petraka kavan'Andriamanitra ray tsy to avy any no aviany tsara mivelona sy ny maty mino ny fanahy masina aho fiangonana masina manerana izao tontolo izao fiombonan'ny olona masina ny famelan-keloka fitsangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Fifaliana ho atsika ny amin'ny ireto avantsika ireto izay manolotra ny zanany amin'ny sakramentany batisa ny ravavala amin'ny 700 andininy voalohany sy ny faharoa ny raintsika dia hiatrika ny alitara masina izy ireo. Fifaliana ho atsika mandray reto avantsika zay manolotra ny zanany ao amin'ny sakramentany batisa. Venontsika ny teny fanorenana izao sakramenta masina izao. Ny Tompo efa nomenay ny fahefana rehetra anan-danitra sy aty an-tany. Koa mandehana ianareo dia atao mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy tandrona zay rehetra nandiko anareo. Ary ino izany momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary ahoriko ny fanekeko amiko so aminao mba amin'ny taranaka mandihy manao mba ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra sy ny taranaka mandihy mianao ary ianao kosa dia ho zanako fa ianao rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana ny Kristy Jesosy. Amen. Noho izany miteny Tompo izany ry havana dia misy fanekena ilain'ny fiangonana aminareo vokarinareo todika avatrana amin'ny fiangonana hamaky ny fanekenareo. Mandre ianareo Andriamanitra. Isika fiangonana koa ry havana tompona andraikitra mandrakariva amin'ny olona rehetra ankehitrika ao amin'izany sakramenta masina izany dia isika hitsangana hangataka ny fanahy masina.
mivavaka isika. Andriamanitra raitsotoa, tia dia tianay tokoa ianao, ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavana ianao. Tsaronay izao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny andrena ny sakramentany batisa. Koa amin'ny talao aminao zahay raha io manatrehanay. Aoka ny fanainao masina nome hery ny asa tanterahany eto ampanaovana izao batisa izao. Rano mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny lotony nofo mba ho famantarana ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy anie izao. Ireto zaza atao batisa ireto anie ho voaray mandrakizay ao amin'ny fanekenao. Ampitafio ny zanakao izy ary ampiraiso endrika aminy no ny asany fanahy masina. Mitarika azy isan'andro ho amin'ny voninahitra mandrakizay. Faly misaotra anao zahay Tompo, fantateraka ny fanirindreto ray aman-drenreto, miombinainao amin'ny Jesosy Kristy ny zanany ka isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Ny angatany fiangonana dia nitehirizanao ireto zaza ireto eo ambany fahasoavanao ka mba hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampio ny ray aman-dreny sy ny mpiantoka mba azony manatanteraka ny fanekena taony teo anatrehanao. Mba ny fahasoavanao ane ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonana amin'ny fitezana ireto zaza ireto. Angatanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Amen. Rabenoro Ilontsoa Mikalo. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Rabenoro Tsarasoa Kaloina. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Razafindram-pilanonana fanomezan-tsoa Kamia. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ho ny Tompo, anaka aza matahotra. Efa niantsona anaranao aho, efa nanavotra anao aho, ianao. Ento ry zazo reko atezao tsara fa zanak'Andriamanitra. Amen. Nira fahadimy amin'ny fitopolo ny isaorantsika amin'ny Tompo.
dia andininy faharoa dia asaina ireo manolo tena iray latabatra amin'ny tompo. Fahasoavan'Andriamanitra zay tantanan'ny fiangonana riavana dia inreto olombo avitra reto mba iray latabatra amin'ny tompo amin'ny fiantsoana masina zay nantsony tompo azy. Vavolombelon'ny fanekenao ataon'izy ireo isika ary miezaka koa itsika mpanefanasan'ny tompo manavao ny naloratenantsika. Efa nampianarina ny filazantsara izy ireo, nahatateraka ny fanekenany tamin'ny batisa izy ireo, atolotra antsika ho amasinina ankehitriny ndeha isika hitsangana hivavaka ho azy ireo. Hivavaka isika. Ry ray mandrakizay eo, misaotra anao izay ny amin'ny fony manontolo. Sitraka mantso no manome toky anay fa ny teny fikasana momba ny famonjena dia ho anay sy ny zanakay. Ary ho an'izay rehetra lavitra na iza antsony fitiavana anatina anao. Andriamanitra tsara sy mahatoky eo, ninony fanambaranao izahay teo amin'ny batisa, dia nanokana ny zanakay ho anao izahay, ka nangataka ny rotsahan'ny fahasoavana aminy. Nampianarinay ny filazantsaranao izy, ary niezaka izay na dia malimy aza mba hitarika azy ho amin'ny fiainana mandrakizay, dia ny mahafantatra anao izany. Izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahanao. Ary ankehitriny rehefa nandre ny antsonao izy ka afaka hifidy ankalalana ny lalany izorana, dia indro tonga eto anatrehanao mba hanambara ny finoany. Ry Tompo, mba henore ny vavakay rehefa miakatra eo aminao azy ireo. Raisiko izay rehetra anio ho amin'ny firaisana masina aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao, izay mpamonjy anay no angatahana izany. Ho azy ny ary ho anao ray any an-danitra sy ho an'ny fanahy masina ny tera sy ny laza ary ny voninahitra. Amen. Petraka ny fiangonana. Hoy ny Tompo, izaho ny mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy amonjy ny ondry. Raha misy olona ta hanaraka, oka izy andany tenany sy hitonany azy fijaliany ka hanaraka. Fa na iza ny ta hamonjy ny ainy dia avery azy. Ary na iza na avery ny ainy noho ny aminy dia azo izany. Fa inona moa ny soa azy ny olona raha mahazo zao tontolo zao kanefa very ny aina? Inona ny meny olona ho takalo ny aina? Fa na iza nanao ny sitrapony raiko izay nandanitra dia izy ny rahalahako, anabaviko ary reniko. Ary amin'izany nazovona naikao natrehan'ny olona le ekeko izy natrehan'ny raiko izay nandanitra. Fa nazovona andahany natrehan'ny olona ho laviko izy eo natrehan'ny raiko izay nandanitra. Mahalona izany amin'ny tenin'ny Tompo izany izay mbola hitsangananareo nandanitra, dia misy fanekena fanontaniana ilain'ny fiangonana aminareo. Mangataka anareo izay hamaly araka ny sitraky ny fonareo. Ianareo fa mihin'Andriamanitra paratsika sady raintsika nandanitra izay tiantsika ka manome Jesosy Kristy izany lahatokana izay maty sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjenantsika. Mino aho. Mihinan'i Jesosy Kristy zanany
izay manome famelan-keloko sy fiainana mandrakizay ho an'ny mpanoty rehetra mibebaka ka manaiky azy ho tompo sy mamonjy va ianareo. Misy manaiky aho. Moa ianareo manaiky ho an'ny tenanareo ny fanekena tamin'ny batisa izay efa natao taminareo, ary ankehitrininareo izay efa nandray fanamasina raha teo tamin'izany. Ka izany fanamasina izany mampizotra anareo milalina fiainana Kristy aminy. Ka noho izany ezika anareo tian'Andriamanitra toy ny sitrapony, ahatsiaro vavaka sy hamaky baiboly hamonjy fanimpom-pivavahana sy fanasan'ny tompo izay adidy sy tombotsoan'ny mino. Manaiky ny hotisy ankatoa aho. Mandre anareo Andriamanitra, aokaranareo todika amin'ny fiangonana anony ny anaranareo sady hamaky ampahabe maso ny finoanareo sy ny fanekenareo ny tompo eo anatrehan'ny fiangonana. Izao ary navalo nanjara safidy Marino. Izao Atefiniana Sara Muriel Soatoly. Izao Razafely Mioraniry. Izao Adasolo de Raflavia. Dia manaiky sy mino fa i Jesosy ny tompo famonjy ahy, voavelany eloko ary azoko ny famonjena, ka ekeko ny hotisy hanompo azy amin'ny foky rehetra, dia nanapa-kevitra aho ny andray ny fanasan'ny tompo izay anehoany mino ny faneken'ny famonjena sy ny fampihavana nataon'i Jesosy Kristy. Ekeko fa ny soratra masina nanambaran'ny tompo amin'ny fiangonana sy ny mpintsirairany sitrapony, ko hiezaka aho eo ambany fitarihan'ny fanahy masina ny andinika azy sy azoto amin'ny fanarahana fampianarana amin'ny fomba samihafa, fiaraha-mivavaka, toroteny, fiaraha-mandinika soratra masina sy ny sisa. Amin'ny maha-isan'ny mino ahy dia ataoko zava-dehibe sady voalohany ny fitandronan'ny voninahitran'Andriamanitra eo amin'ny fitondran-tenako, ary ezaka aho ampiasa ireo talenta sy fanomezam-pahasoavana nomeny ahy mba hanipoko azy eto amin'ny fiangonana sy amin'ny toerana rehetra alehako. Ny herin'Andriamanitra no ankinako hantanterahako izany rehetra izany. Amen. Mandre anareo Andriamanitra matoky azy fa ny heriny dia tanterahana amin'ny fahalemena. Amen. Ary navalona anjara safidy Marino. Noho izany fanekena nataona teo izany dia amin'ny narin'Andriamanitra zanaka fanamasina dia manokana anao izay, mitsodrana anao izay, ka manamasina anao izay ka mandray ny isany momba ny tenan'i Kristy. Asaina enao ndrenjara miaraka amin'ny ankehitrina amin'ny fanasan'ny tompo. Ary Andriamanitra tsy toy izay efa niantsona ala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sy hampiory hampitoetranao ho azo ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fahindrina. Mahiresy sy mahatanjah fa ny tompo mombanao. Ratefiniaina Sara Muriel Soatoly. Noho izany fanekena nataona teo izany dia amin'ny naran'ny ray sy zanaka ary ny fanamasina dia manokana anao izay, mitsodrana anao izay, manamasina anao izay ka mandray ny isany momba ny tenan'i Kristy. Asaina enao indray anjara miaraka amin'ny ankehitrina amin'ny fanasan'ny tompo. Ary Andriamanitra tsy toy izay efa niantsona ala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sy hampiory hampitoetranao ho azo ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fahazavan-tsaina. Mahiresy sy mahatanjah fa ny tompo mombanao. Razafivelo Mioranirina. Noho izany fanekena nataona teo izany dia amin'ny narin'Andriamanitra ilay zanaka fanamasina dia manokana anao izay, mitsodrana anao izay, manamasina anao izay ka mandray anao isany momba ny tenan'i Kristy. Asaina enao indray anjara miaraka amin'ny ankehitrina amin'ny fanasan'ny tompo. Ary Andriamanitra tsy toy izay efa niantsona ala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sy hampiory hampitoetranao ho azo ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fifaliana. Mahiresy sy mahatanjah fa ny tompo mombanao. Adasolo de Raflavia. Noho izany fanekena nataona teo izany dia amin'ny narin'Andriamanitra ray zanaka fanamasina dia manokana anao izay, mitsodrana anao izay, manamasina anao izay ka mandray anao isany momba ny tenan'i Kristy. Asaina enao indray anjara miaraka amin'ny ankehitrina amin'ny fanasan'ny tompo. Ary Andriamanitra tsy toy izay efa niantsona ala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sy hampiory hampitoetranao ho azo ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fanantenana. Mahiresy sy mahatanjah fa ny tompo mombanao. Vavaka isika. Tompo Andriamanitra io, misaotranao izay no ny ora nomenao iainana eto anatrehanao ity. Apetraka eo an-tananao ray eo, ireto mpanomponao ireto, izay vao avy nanamafy ampahibe maso sy ny fanekeny taminao. Ianao ry Andriamanitra ray eo no niantso azy, koa namaly izany antsonao izany izy, ta io ny fanapahan-keviny hitoetra amin'ny fahatokinanao
ka mba homenao azy ny hery aretany amin'izany noho ny fanahinao masina. Ianao ihany no aoka anomana azy anatona ny latabatrao masina sy ampiditra azy amin'ny firaisana amin'ny zanakao. Ataovy marina ny fibebahana, matanjaka amin'ny finoana, tsy azozongozonina ny fanantenany ary mahery ny fitiavana. Aoka hifikitra mafy amin'ny marina izay mahavonjy izy ka hiasa lalandava mba hitombony amin'ny fahalalany izany ary sehony amin'kery mandraka ariva eo anatrehan'izao tontolo izao ho vavolombelona amin'ny teny sy ny asany. Mivavaka aminao izahay Tompo mba homeo anay rehetra koa ny androso hatrany eo amin'ny fiainana kristianina, mibanjana ny fanjakana mandrakizay efa nampanantenainao ho an'ny zanakao. Enoho izahay ray ny famindram-po fa amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izany, mpamonjy anay mentony mivavaka. Amen. Rehefa nafanasany tompo vaovao tany mafy ny ananareo mba tsisy aka ny satroboninahitra reo mandehana amin'ny fifalian'ny tomponareo amin'ny fifalian'ny fanahy masina. Amen. Raha manana hira ny fikambanana ny katekomena dia hira izy. Não
dia ho aminareo izay amin'ny Kristy any amin'ny fiadanana. Ny mpandefitra hitombo hafaliana amin'ny Jehovah ary ny malahelo ao amin'ny olona hifaly amin'ny iray masiny Israely. Fa lasan'ny olon-doza be tsy ao intsony ny mpaniratsira ary fongotra izay rehetra miaro toritsaina amin'ny ratsy. Dia ireo manameloka olona amin'ny teny ary mamandrika izay mananatra eo am-bavahady sy mamadika ny marina amin'ny lainga foana. Isaia 7:20, andininy 7:20 hatramin'ny 1:20. Toy izao indray ny vaovao iray tamin'izao maraina izao. Ny sabotsy 7:20 ny volana Desambra no famaranana ny jobily 5:20 taona ny synodam-paritany arivo avaradrano izay atao eny an-tokotany be avaratsena talatany volonondry manomboka amin'ny 7 ora sasany. Ny fanamiana dia ny t-shirt 5:20 taona loko matroka ny ambany. Samy mitondra sakafo iraisana izay akoha ny laoka ary ny desera kosa dia akondro. Mila mitondra seza kely, elo ary orana ary lambahoany hipetrahana amin'ilay toerana. Fitaterana dia samy manao izay atongavany eny, koa dia mila solotena isa-tsampana, fikambanana ny sampanasa. Alainao amin'ny sekretaria ny labozia ampiasain'ny sampana fikambanana sampanasa amin'ny herinandro sambatra rehefa mirava ny fanompoam-pivavahana. Andray fitenenana ny STK. Vaovao amin'ny sampana. Sampaty, finaritra ary se. Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina anadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho voninahitry ny anarany. Fampatsiahivana Bûche de Noël amin'ny alahady 4:20 ny volana Desambra no angalana izany ao amin'ny sous-sol. Mbola misy ny tapakila afaka jifaintsika mpiara-mivavaka eo ivelan'ny fiangonana aoriana ho fanompoam-pivavahana. 4 portions 15 000 ariary, 8 portions 25 000 ariary. Mankasitraka tompoko. Sampana Dorcas. Fiadanana ho anao sy ny ankohonanao. Misaotra an'Andriamanitra fa vita soa ny formation izay nataon'ny sampana omaly. Ilazana ireo olona ny soratra anarana ho amasinina fanambadiana ny amin'ny mariazy faobe izay atao amin'ny 4:20 ny volana Desambra, fa ny fiofanana dia ataony zoma 2:20 ny volana Desambra izao amin'ny 4 ora eto am-piangonana. Anio hariva ny anjaran'ny herinandro sambatra ho an'ny sampana Dorcas manomboka amin'ny 5 ora izay anasanantsika rehetra hifanotrina amin'izany. Ny mpikambana rehetra kosa dia tonga amin'ny 3 ora. Sampana VFL. Lasany amanjakan-drina izy ireo nanatateraka ny anjara asa fanompony ny alatsinainy 7 ny volana Desambra manomboka amin'ny 2 ora hariva ny fankalazana ny herinandro sambatra. Manasantsika mpianakavin'ny finoana hiara idera ny amin'ny fahaterahan'ny mpamonjy. Raky mpisaorana. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra natoy izao ahy. Raky mpisaorana atolotra ho an'ny fiangonana. Ray aman-dreny mpitandrina Rakotozafa Mikael, Tsara Zaraka Xavier, Randriambovonjy Mamy Sotaina, Raharjona Tsirinaina Mario, ny sampana Dorcas, ny sampana Sekolelahady. Mitsahara ka aoka ho fantatrareo fa izao no Andriamanitra. Raky mpisaorana ho an'ny fikambanana katekomena. Izay indray vaovao iray tamin'izao maraina izao voninahitra ho azy reriany. Miarabantsika rehetra izay sampana STK eto amin'ny fiangonana nahatratra ity androany ity amin'ny anaran'ny tompo. Efa fotoana maro zahay izao no nanomana ny herinandro sambatra. Tonga ilay fotoana amin'ny 2:20 ny volana Desambra ho avy izao. Hiavaka dia hiavaka io anankiray io satria dia iarahan'ny STK ny atoko-pihira amin'ny fikambanam-pitendry rehetra eto am-piangonana
amin'izy omay mbola tsisy oatra zany hatramin'izay nisy nyty fiangonana ity angamba ka ho antsika rehetra dia fanentanana no ataoko mba aza hotsika haim-panahy amin'izany herinandro sambatra izany. Hira mahafinaritra no eninao ao ary mielona indray ny finoanao raha ohatra ianao ka tsisy finoana. Raha matomaty indray ny finoanao dia ho velona be mihitsy izy eo amin'io andro anankiray io. Ka anasana antsika rehetra ho avy satria dia eritrereto ohatra izany sahady ny any an-danitra rehefa tonga ilay fotoana ka ho an'izay mbola tsy ampy répétition dia fotoana io andro anankiray io anatrehantsika ny hetrika. Ny fotoana dia manomboka amin'ny 9:00 dia mirava amin'izay ataperany avitaniny ireo zany hoe miankina amin'ny filinina zany ilay izy. Dia manasa antsika rehetra mpianakavy ny finoana ho avy fa ho voavonjy ny fanahinao raha mino tokoa ianao. Sotra tompoko ao an'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Sotrany tompontsika ny amin'ny zany vaovao zany araka ny rivorazantsika zany ny herinandro sambatra manomboka hariva izy moa santatra azy raha hariva moa sapana dorikasy amin'ny amfiry moa dia vonjetsika daholo ny herinandro sambatra rehetra fa tsy hoe tsisy tanatin'ny 80 taona sekola lahady akoriny fa ny herinandro sambatra rehetra dia natao hivavahana sy vonjetsika daholo. Fifelina ho antsika ny tonambavaka reto avantsika reto manolotra an'izany amin'ny sakramentany batisa ny zazakely Andriana Roson Andraina Ry Tolodrira Andriana Roson Manitronena sy Jofera Malala Maria Patricia tsangana avokoa zay ao moa le olona aloha le olona sa tsy ao moa manaraka dia tsy ho atao batisa tsony reny tsy mitsangana reny dia efa zay ny fitsipika manomboka amin'ny 2024 dia lazao tsara le mariazy tsy mitsangana sy anina reny fa tonga dia foanana avatrano manjary zadratsy fotsiny. Zazakely rakotonena iotsoa hoanina lakoarymbola iotsoa kristiamina rakotonena iotsoa etamina atolotry rakotonena rija frankosy lakoarymbola Marie Herinantenaina. Zareo teo zareo zazakely raha manantena Somanda Hitana atolotry raha manantena So Marcel Honoré sy raha ary malalana rindra Natasha. Ny zazakely raha Zafy Mandroso Aikidy Orionola atolotry raha Zafy Mandroso Doré Damien sy Randriambololona raha Valoniaina Angeline. Ato zareo dia mivavaka nareo ny fiangonana. Sotra tompo ho amasinina fanambadiana nizakazika ny manamasina fanambadiana amin'izao faran'ny taona zao afaka mbola manenjika ianao zany. Raha zaka tsilo ny aina Fidy Malala sy Andrenatrena ary miavitselo Tina. Zareo sa nandositra koa. Raha kotinena Rija Franco Edisy lakoarymbola Nani Herinantenaina. Raha manantena So Marcel Honoré sy raha ary malalana rindra Natasha. Raha Andriana ary vona Andonena Karikasy raha Zafy ary manana Vonsoa. Ny fifanina mariazy miara-mizotra ary voalaza teo dia amin'ny zoma 20 volana zao amin'ny 3 ora ety amin'ny fiangonana. Dia mirary sotsika rehetra zany no amin'ny tompo anomboka ny raha rivantsika amin'ny herinandro sambatra dia mitohy hatramin'ny 5 Desambra izany. Dia mivavaka zany tsika ny 4 zany. Misy le zalahy zay tsy haiko tsara ny ao andohany fa tsy milamindaminany le fety le tety andron'le krismasy taom-baovao mihitsy tsy mety aminy izy le re tsisy anaovana fety. Tsy azoko ny tiany resaty tsy anaovana fety fa manina ko mangana am-piangonana foana ko izy le ry ay be zava-trapaka ny ali le ry da tsy ababalao an'izany le ry tsy iroso amin'ny rakitra isika zay
dia eo ny diakona andamina antsika ny amin'izany. I
8 amin'ny firana FFPM. Hira fa 70 amin'ny firana fanampiny amin'ny firana FFPM.
misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo asena ianareo izay vahiny omban-databatra aminay miaraka amin'reto mpandray fanasan'ny tompo vaovao ireto. Marina ny fotoana tapany voalohantsika mihira fahatelo amin'ny fitopolo aloha sy aoriany tsodrano. Tanterahan'Andriamanitra aminao zao tsodrano zao fiadanana leo anao ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika fahasoavana anay ho aminao zay tiany Kristy Jesosy amin'ny fitiavana tsy mety levona hotahina raha mandeha hotahina amin'ny voaka ny tokantranonao. Amen. Petraka hivavaka mangina isika. Ianareo ny fanasin'ny tany, ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao. Ankalazany ny rainareo izay anandanitra. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran'ny
ary ny teny dia tonga nofo kanonina tamintsika hitanay ny voninahiny dia voninahitra miendrika ao amin'ny lahatokana avy amin'ny ray izay feny fahasoavana sy fahamarinana. Jaona nanambara azy ary nilaza taminy hoe izy le avy aoriko nefa efa tonga talohako satria talohako izy. Tamin'ny fahafenona ndraisintsika rehetra fahasoavana na amin'ny fahasoavana. Ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'ny Mosesy fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Velatra malonantsika izao fanasana masina izao manambara ny fanatrehan'ny tompo amin'ny fomba hita masazy tsapain-tanana ko asandrato amin'ny tompo ny fonareo. Fantatray fa tompony tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka ianao Kristy. Andriamanitra avy amin'Andriamanitra nateraka fa tsy natao miray amin'ny zavatra rehetra. Andriamanitra tonga nofo tonga olona tao amin'ny Maria Virgine. Feny fiderananao hatr'izay ny anjely tanan-danitra. Feny fiderananao koa tetỳ ambony tamin'ny fihinanam-bilon'ny Betlahema. Ko ahoana ny tsy hideranao izahay satria feny fiderananao any an-danitra amin'ny kerubim sy ny serafim rakotry ny elany. Ny olom-boavitra ny apôstôly efa sambatra naminao. Izay koa mbola hita eny ambony taminy misantatra zao fiobina masina izao ary manao zay herinany sambatra zao dia hiaraka amin'ny anjely maro be any an-danitra ka hira manao hoe teny fanorenana azy ao sakramenta masina izao. Fa Jesosy tompo tamin'ny alina izay namadiana azy dia nandray ny mofo ary rehefa nisaotra izy dia novakiny hoy izy raiso any ty ny tenako izay omena ho anareo izao natao fahatsarovana. Dia araka izany koa ny kapoka rehefa ninana dia hoy izy misotroy amin'ity anareo rehetra fa ity ndrako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka izao natao fahatsarovana na oviana no misotro ianareo. Na oviana inareo ny mihinana itony mofotona sy misotra amin'ny kapoka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piavina. Amen. Ivavaka isika atsiaro ny asa-pamonjen'i Kristy sady angataka ny fanahy masina. Re tompo oranay izay nan-danitra, le fanahy izay nahatonga ny Kristy torotoronina ho nofo tao amin'ny Maria Virgine, le fanahy tao amin'ny kibon'i Elizabeta tao amin'ny Jaona zanak' Zakaria, le fanahy miara-milaza amin'ny fanahy nefa zanak'Andriamanitra izay, izany fanahy izany tompo no miaraka amin'ny ankehitriny. Ka mahatonga ny mahatsiaro nahatongavany zanaka olona nanomboka amin'ny fihinanam-bilon'ny Betlehema ka hatramin'ny fasan'i Josefa avy any Arimatia, ny fijaliany fahafatesany fitsanganany amin'ny maty. Niakatra tamboninahitra izy ary mifona mandrakizay ho ankavanany ray ho anay. Ary zany mahatonga ny miandry sy mitalo ny fiverenany. Ko mba hafena ny voninahitra ao ny fanatim-pisaoranay. Ta io tanteraka sakramenta masina zao endry Kristy le tokana, Kristy le tanteraka, Kristy le nateny andray mandeha monjo anay tao amin'ny azo fijaliana. Re fanahy masina, le fanahy nanomba tamboniny rano, ny fanahy manamasina mamelona manome zava-tsy rehetra, manome anay ny fanomezam-pahasoavana. Niany taminao ry zay ry fanahy masina. Rehefa mandray sy miombona amin'ny tenan'i Kristy zay ho tafaray marina tokoa amin'ny nofo amran'i Kristy. Ko amasin'ny mofo manambara ny tenan'i Kristy, amasin'ny torak'izany divay manambara ny ran'i Kristy. Fanao Andriamanitra kosa tanteraka amin'ny teny zanako malalanao satria amin'ny alalan'i Kristy sy miaraka amin'ny Kristy o aminao Andriamanitra tsy tokoa mba mifiraisina amin'ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay. Amen. Ny mofo izay vakintsika dia firaisana amin'ny tenan Jesosy Kristy tompontsika, izay ny vakina ho antsika satria iray ihany ny mofo isika dia tena iray ihany na dia maro aza
fa isika rehetra dia samy nandray amin'izany mofo iray zany avokoa. Ny kapoky ny fisaorana izay soratsika dia firaisana amin'ny ranon'i Jesosy Kristy tompontsika ny rano fanekena vaovao izay nalatsaka hontsika. O Jesosy Kristy tombandeha fivovotra avokoa izao ny zavatra rehetra. Amen. Hipetraka isika amin'ny laharan-kira fahavalo amby valopolo amin'ny fizaran'ny mofo sy ny kapoka. Zarao amin'ireo izay magnome mankalazan'Andriamanitra amin'ny fanasina sy amin'ny mahafahazavana azy. Amen.
isika iombana amin'ny fanendritena manao hoe
tompo tsy metrika ny atao isanakao, tompo tsy metrika ny tiranao ambany tafitrano, tompo tsy metrika ny tsy misosotsongatsika matapatrao, kanefa ho ianao tsy manatinahy sy mangavo izy. eto no anoloranao anay mofonaina rano velona. Jesosy Kristy ilay maniraka atsika ankalaza n'Andriamanitra ny fitrodany tena hoe raiso any ity ny tenako izao no atao fahatsarovanahy. Raiso ny tenako ny teninao, ny rako ny fiainana. Antsika ho fahazavana hoe sotronareo rehetra ty fahitindrako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny maro famelan-keloka izao natao fahatsiarovana na oviana no misotro ianareo. Misaotra anao izay tompo fa efa nandray araka izay mety ny an'ny mpanahy mavoky ary sakafo mifanjakany lanitra. Mino zay fa hiara misotro ny vokatry ny voalobaka miaraka aminao satria ho vaovao amin'ny fanjakany lanitra izay. Maranatha, avia Jesosy tompo. Amen. Hoe ny apôstôly amin'ny Galatianina 5:7. Aza mba ketraka amin'ny fanaovan-tsoa isika fa amin'ny fotoan'andro no hijinjantsika raha tsy ketraka isika. Ko araka izany, raha mbola manana andro anaovana izany tsika, aokontsika anao soa amin'ny olona rehetra, indrindra fa amin'ny mpianakavin'ny finoana. Amen. Ipetraka amin'ny fifaliana isika ianao ny rakom-pisaorana. Ny fiara larina 4488 TBK zany mba hakisaka fa misy pitery ao.
roanareo mpamirapiritra mitavana aminareo neny tompo ka hiantra nareo nandratra nitavana aminareo neny tompo ka anome anareo fiadana. Ivavaka mangina isika tompo. Ho an'Andriamanitra ireny neny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Mandehana amin'ny fifalian'ny tomponareo. Ty zany misy lakile latsaka tary ivelany maromaro ihany izy fa tsy mahavaha fanjakany lanitra fa afaka mandalo amin'ny bro zay tompony.